Io moa zany agnarako Tida Claudio. De zaho moa zany efa ela zana tany Tamatave. Depuis à l'âge de 6 ans, efa mipetraka ty Tamatave teto, 7 ans. De efa ela ihany zany nanombona compétition moto e. Depuis l'âge de 6 ans, efa nanomboka de la moto jusqu'à zah zao fa 29 ans. Fa zokizokiny ihany amin'ny sehatra moto-cross ty zay. Izy moa zany moto, izy tsy eo ihany nanomboka letry mbola kely moa zany efa nanomboka nanagna bicyclette. De bicyclette fogna de hitany misy nga tontonko zay, papany Johan Chane, Dominique Chane agnarany. Nanao vacances zany le izy nanomporan'le izy. De napetraka aniry zalahy tambonina moto kely. De efa direct nahazo suite amin'igny zany de tsy tapako intsony jusqu'à zao zany. Karahan'zay le tegna nanombon'le moto io. Tagnaty tsy de bicyclette zany tena nataoko. Bicyclette tegna nankafoiziko ary maro moa olo nagnano bicyclette fa ary mpagnano moto amin'izao antsika mikoragna akeo. Ankoatran'ny moto zany tsy de misy sport. Nanao ihany foot fa tegna maromaro ihany le vita zay fa le coupe zany efa tsy na de le coupe zany fa tsisy place intsony eo garage. Fa le izy fogna zany titre fogna tena tadidy satria titre moa isan-taogna mahazo titre fogna fa 5 fois champion Madagascar zany, yeah. 5 izy zay na 6 eo. Fa maro le course nandarao. Catégorie tegna nanaovako championnat zany catégorie farany zokiny indrindra. Zay le tonga hoe catégorie scratch satria tam'za junior zany tsy de nanaraka championnat. Tam'za mbola kely tam 85 koa tsy de nanaraka championnat fa teto Tamatave foana nagnano moto fa ino sarosarotra ihany le manaraka championnat satria mbola kely. Eo ihany fianarana tsy maintsy atao. De efa tam catégorie zoky indrindra amin'izay zany le moto zany fa maventy. De tamin'igny zah vao nanomboka nanao championnat en 2012 zany. Début de championnat en 2012 de efa titré zah tamin'izay. Jusqu'à 2017 zah titré. Io moa zany tsy maintsy misy souvenir any marqué anao amin'ny moto io. Surtout le début 4 ronda. Nanomboka nanao 4 misy souvenir telo zany tena tadidiko tamin'ny sport io. Début 4 rondako tamin'izay. Le zah zany mbola catégorie makely de nampiakarin'ery zalahy tamina moto maventy. De nefa participant ta fotoanan'izany mahazo 100 mahery participant. 100 de début ny course tamin'izay de départ dernier zay tamin'izay. De fa 10 place-nay tamin'izay zany. De tamin'ny fotoanan'igny zany hitan'ery zalahy amin'izay zany le anarana. Igny zany le souvenir tena marqué na. De misy koa zany souvenir tamin'ny course ta Tamatave teto. Tam'za favitapaka zah de zay vao niverina nanao championnat. Mbola voatsela zany souvenir ty. De premier zay tamin'igny. Hafa mihitsy les sensations satria fa ela be, fa 2 ans tam'izay nanao repos. De nierina nahazo victoire tamin'igny zany tena souvenir marqué na tamin'ny compétition. Matetiky participant amina course karahan'io, amina championnat zany izy tsy de maro. Amina championnat izy satria azon'le déplacement, misy mandeha tanà, misy mandeha Tamatave, misy zany tsy afaka midéplacer. Fa maximum zany amin'ny championnat karahan'io tsy andainga mety eo amin'ny 50aine akeo maximum. Yeah, maro. Fa izy par catégorie mizarazara le izy. De eo ihany zay izy tsy midépasse 50. Fa am'le course le 4 ronda zany isan-taogna. Igny tsy maintsy mahazo 100 fogna le participant amin'igny. Satria maro ava Diego, Nosibe, tany jiaby amin'izay. Satria course accessible ho an'olo jiaby zany le course 4 ronda io. Misy catégorie zaza, agnatin'ny 4 heures de temps zany ao fogna. Fa 2 pilotes le izy. Ambiance koa zany izy agnatiny. Ambiance? Tegna ambiance misy. Io zany le amina moto-cross karaha tsy mahazo atao ambanin-javatra mihitsy préparation.
taloha fogna 2 semaines magnano préparation. Fa amin'izao zany izy tellement zany le niveau mitovy. De samby magnano préparation daholo tany jiaby agny. De tsy maintsy minimum izy teneniko zany un mois na 2 mois fa se préparer. De soit mandeha salle mihitsy zany misy préparateur physique amin'ny salle de musculation karaha amin'ny Est Academy ao. Edouard zany itovy, antsointsika hoe itovy. Izy zany tegna magnaraka préparation ko ankoatran'ny misy boxeur anankiray zay koa Paulin. Izy zalahy roa lahy zany tegna mampikotrana anazy satria izy zalahy zany fa hain'iry zalahy le préparation atao. Fa raha vao tsisy an'iry zalahy aloha tsy mety le préparation. Ary amin'ny côté moto? Amin'ny côté moto io tsy maintsy io koa monko tsy possible hoe andeha salle fogna anao na hiazakazaka fogna na hagnano sport. Tsy maintsy misy moto ihany. Moto zany tsy maintsy atao maximum grand max koa zany 2 fois par semaine. Tsy maintsy mikotrana fogna magnano manche de 25 minutes ici escalade na ovoagna koa le travail mercredi karahan'zay. Fa misy ary magnano tsy le préparation physique le raha ohatra amin'ny salle zany ataon'iry zalahy tsy de maro. Fa moto tegna ataon'iry zalahy maro. Fa ny anahy ndraiky zany tsy de ninazy contraire an'izay. Le moto zany ataoko vitsivitsy ihany. Fa le amin'ny salle tegna baseko. Amin'ny salle de footing, de vélo karahan'izay. Zay tena aloha vatagna zany pare kokoa. Io zany isan-taogno tsy maintsy misy mafy fogna. Tsy maintsy misy bande kely vao hisogotra io ndray misy zao. Karaha tamin'ny 2012 zao misy adversaire ko tegna tamin'ny championnat zany tête Boyaval, fa la Réunion le rim'izao. De igny adversaire tamin'ny championnat de Mathias Planty karahan'izay fogna. 2013 iry zalahy roa lahy karaha isan-taogno karahan'izay. De tamin'ny nanomboka tamin'ny 2016 teo zany nisan'ny Rante Ernest. Le Rante moa zany efa Marseille le rim'izao mikotrana koa. Isan-taogno zany tsy maintsy misy adversaire fogna, tsy mahazo mijanona mihitsy hoe tsy kotrana ke amin'ny taogno avy tsy misy adversaire non. Tsy maintsy misy fogna isan-taogno. Tamin'ny 2014 seron'le adversaire tamin'ny 2012 tête Boyaval nagnano course en Afrique à Gabon. De voalohany zay tamin'izay na izy tonga takagny zay tsy hain'olona bo aiza Madagascar zany, izy le bandy reto, bandy avakaiza hoe Madagascar zany fa premier zay tamin'izay de nitondra solotegnan'ny Madagascar zay tamin'izay. De tamin'ny 2018 koa nagnano course à la Réunion tany, nagnano essai tamin'iry zalahy tany fa mafimafy le niveau agny zao. Fa 6e place zay tamin'izay. Fa pénalisé tamin'le moto noentina koa 250 nindosiko tamin'izay fa adversaire 450. Za zany tonga de niditra tamin'ny 450 satria le catégorie 250 zany hitako mbola eo ihany. Aloha tonga de nanagnandrana le élite. Ouais. 6e place tamin'izay sur 30 na 20 eo. Pilote vazaha tegna ankafiziko zao aloha i Pascal Danseur. Le tegna ankafiziko an'ia zany gros travail efa tara be koa izy nagnano compétition. À l'âge de 10 na 11 ans ozy niriliana zay vao nanomboka. Fa mbola titré misy 11 fois ngia hoe champion de la Réunion na raha karakarahan'izay. Nefa iliri amin'izao zany efa 43 ans. Mbola le adversaire farany kely any mbola resiny liry. Zay zany pilote farany ankafiziko. Atsika zany le problème le tsy de ampy amintsika zany le matériel. Atsika zany raha le izy koa moa zany sport moto ty lafo ihany le izy ndraindraiky amin'ny voalohany. Satria tsy maintsy miinvestir anao mividy moto. De maro zany talenta misy à Tamatave eto. Fa le nono tsisy matériel zany de tsy afaka mi-exploiter fahaizana. Fa zay zany le problème kely, le matériel. Le sport moto-cross à Madagascar zany mbola tsy de hita loatra. Tsy de malaza loatra zay. Igny zany
isan-taogno koa moko marika tsy maintsy magnano tsy maintsy misy tsaratsara ny ohatra KTM, tsaratsara ny kawa, tsaratsara tsy maintsy karahan'izay fogna fa marika préféré ko zany za tsy teny hoe préféré fa nanomboka tamin'ny iskovarina zany za satria tamin'igny zany za titré igny zany marque de cœur. Marque de cœur aminazy zany le satria iskovarina za tamin'ny 2012 le premier titre champion madako tamin'ny 2012 koa. Iry zalahy moa zany tondra nanao championnat voalohany tamin'ny 2011. Iry zalahy nahazoako victoire voalohany tamin'ny catégorie zokiny indrindra. Iskovarina de io zany marque de cœur aminazy zany izy agnaty foko hoe. De niala tamin'ny iskovarina moa zany nandeha tamin'ny Kawasaki. Iry zalahy koa moa zany nagnampy za bebe kokoa mihitsy Kawasaki. Satria tamin'ny Kawasaki zany za 4 fois titré zany za tamin'ny Kawasaki. 2015, 14, 15, 16, de 17. Tao zany za farany be titre indrindra tamin'ny Kawasaki. De zay vao nivadika KTM tamin'ny Madoto tao fa iry zalahy koa nagnampy tegna nagnampy. De blessé moa zany za tamin'ny Madoto tao de vao niragna tamin'ny iskovarina. Zay le mahatonga hoe marque de cœur aminazy zany le iskovarina. Départ zany za départ tamin'ny course Tamatave voalohany zany. Course voalohany nataoko tamin'ny Zokobe indrindra zany tamin'ny 2010 ny tegna marina. De nameny zalahy machine za KTM. Efa tamin'ny fasika edy nanombogna ananjy. Zay zany le mahatonga nanomboka tamin'ny 2010 igny zany za tamin'ny fasika isaka course zany za voalohany fogna jusqu'à micourant Tamatave zany. Tsara nisy olo zany nahazo victoire tamin'ny fasika nanomboka tamin'ny 2010 io. De début zany tamin'ny fasika nanomboka ananjy KTM moto noentiko tamin'izay. Nameny tsitsi moto za tamin'izay fotoana. KTM zany nanomboka de nivadika iskovarina kawa de niverina KTM. Zao miverina iskovarina io. Zay zao mbola le hijanona aloha mbola tena tsy envisageable. Mbola tsy agnaty programme satria teo za saika hijanona za tamin'ny blessure tamin'ny 2019 teo. Elaela anao karaha misy miteny hoe miregna. Io zany sarotra be ndeha hiteny hoe tonga de hijanona. Raha ohatra zany indray andro any mijanona le sport le compétition zany, tsy maintsy anaty milieu moto ihany za e. Tsy maintsy soit ohatra hoe magnano entraîneur kely. Za zany tsy maintsy tafiditra anaty milieu moto fa jamais hoe tonga de hijanona tanteraka tsy kitikitika moto, tsy jerijery moto mihitsy. Sarotra be. Afatra zany ho antsika vahoaka Tamatave eto surtout bandy kely le mbola vao hiakatra amin'ny sport moto io zany. Izy koa tegna ankafizina, izy koa tegna ankafizinareo le moto, aza janona. Karaha hoe tamin'izaho tam'boalohany teo zany nanomboka tamin'ny championnat tsisy matériel, tsisy ino, tsy excuse zany. Tsy excuse zany fa kotragna fogna fa tonga fogna io e. Io tsy maintsy tratra fogna e. Remerciement kely ho an'ny 100% moto Antananarivo. Zay tsy nagnadigno zany zary zalahy. Satria taprès blessure tamin'ny 2019 iny zany za tsisy guidon. De sponsorisé ny zalahy zany nomeny zalahy moto. De sotra betsaka fa raha vao tsisy ny 100% moto zany za de tsy ohatry zao zany le comeback.